anomboka eto zany zao dia tsika eto anatin'ny hoe circuit aty amin'ny faritra Ambositsiro dia tena vahina be fa eto amin'ny Mariamasay Masisy kosa ve raha mitondranareo mpizahatany inona ny antony? Tena mahavariana tokoa saingy izay ilay hoe fizahan-tany maharitra tanjon'Eko tanàna. Tonga sao eto amin'ny tsaradia tompoko lasy tompoko vavy miarabanao am-panajana ary manasanao am-pitiavana ihany koa anjoy hatramin'ny farany. Ny antony hitondrana ilay vahiny aty dia ampahafantarana azy ireo zany hoe inona zava-misy zavatra fiainan'olona aty andavanandro fa indrindra ihany koa mahakasika ny hoe manahoana fiainan'olona manodidina amin'ny resaka rano satria mahitsika hoe ny rano Mariamasay fanariana rano maloto fa misy rano madinika koa manodidina ny tanànan'olona izay tsara songadina amin'olona inona no akon'izy ireny eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona dia avy eto amin'ny rano eto zao tsika dia miditra eto zaridaina eto akaiky eto dia inona indray no antony hoe anasokadizy izy mba mahafinaritra ve sa hoe ahoana? Eo aloha lafiny anankiray hoe mahafinaritra ilay zaridaina araka ny ahitantsika anazy afaka hipetrapetrahan'olona ataony ankizy hitsangatsanganana ihany koa fa ankoatran'izay misy ezaka koa zany sensibilisation sy ny teny vahiny atao amin'ilay olona mandalo amin'ity zaridaina ity satria hitantsika misy plaque zany mampafantatra hoe zao ny zavatra azonareo atao inona ny antony ametrahana an'ity zaridaina ity eto indrindra ihany koa mahakasika hoe hiezaka zany atao amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana ohatra fotsiny le kanaly hitantsika hoe maloto ny ranomasay fa misy ezaka nefa atao amin'ny alalan'ny fambolena vetiver izay manadio an'ilay rano zany asongadina ny ankizy sy ny olona mandalo aty zany karazana fanentana azonareo atao tsara koa mampiasa zavatra madinidinika ohatra zany anadiovana na lakan-drano manodidina ny trano misy an'ilay olona na fikajiana foana zany le tontolo iainana sy mba misy zavatra ho apetraka ho an'ireo taranaka ho aoriana. Tsara dito koa izahay dia tsy Ambositsiro ary nalala zavatra maro tsy nampozina akory nalona ireo toerana manan-tantara sy tontolom-piainana andavanandro ny mponina. Arao ange? Faritra Ambositsiro ity zany nomena ny Prime Ministre Raila Arivony fahiny dia izay mahatonga ny teto akaiky teto nisy ny Dobon-Drafelasiny izay tsy iza fa vadin'ny zafikeliny Raila Arivony Ratelifera dia ankehitriny moa nitatra ilay izy dia hitantsika hoe mbola misy olona manasa lamba dia misy enieny ihany koa sy ona manodidina eto zany dia ny olona manodidina zao ohatra mampiasa an'ilay toerana anasana zareo lamba satria hitantsika rehefa hoe vitsivitsy ihany ny toerana ahafahan'olona manao an'izany aty moa misy ihany koa ilay fahazarana hoe afa foana netsaka akaiza miala kely ny trano izy dia eo izy manasa eo ihany koa ny karazana asa ataon'olona mifandray amin'ilay onaona ohatra ny hoe maka ilay zozoro sy ny zavatra fa manodidina. Mova reka tsy mahatsiaro tony any amorontsiraka raha nandalo teto amin'ity trano azy ity. Tsapa tamin'ny fandalovana teto amin'ity faritra ity fa efa ao anatin'ny malagasy tokoa ilay hoe mahay miaina miainga amin'ny zava-misy eo ampelantanany. Nareo zany zao tia mihitsy ny fotom-pivelomana? Ento. Mba tantarao tsotsotra fotsiny ohatry ny ahoana fomba fanaovanareo ilay voninkazo rehefa miakatra? Rehefa miakatra ny voninkazo dia midina ireny le boaritra voninkazo eny Anosy ny sasany alevana ilay rehefa fety maty dia misy makety apotina. Ay! Nareo zany tsy manolotra an'ilay tavy voninkazo fa ilay voninkazo fotsiny? Voninkazo fotsiny. Dia ataontsika hoe mety eo amin'ny ohatrino ao fanaovanareo anazy? Ny famarotana sorta aloha ataona eo amin'ny 9,000. Arakaraka ny karazany ilay voninkazo foana? Arakaraka ny karazany hoe Pikatsino, Godesia, Clarkia, Reine Marguerite, Zinia. Ary ny farany daholo izy zany? Ka mahavelona tsara ve? Mahavelona tsara. Dia rehefa tapitra indray izay fotoana izay dia mamboly alcover izay, concombre. Nanomboka teto dia noresahana betsaka ny rano. Mbola eto Ambositsiro ihany tsika fa somary efa miditra ao anatin'ilay tanàna zany tsika. Eto tsika dia mahita lakan-drano izay anisan'ny miasa betsaka amin'ny fitantanana ny rano ety amin'ny faritra. Nefany misy ihany koa ny olona sasany izay mampiasa ny lakan-drano amina zavatra hafa toy ny hoe fanariana fako ao anatin'ny lakan-drano. Hitantsika eto izay miteraka fahatsetsemana zany dia nefa izay fahatsetsemana izay dia miteraka olana ihany koa eto amin'ny faritra amin'ny resaka rano. Dia ankoatran'izany
dia mety ampidi-doza ihany koa fampiasana ny lakan-drano amin'ny zavatra hafa. Eto izao tsika nahita ankizy ny lalao baolina dia latsaka atao ny baolina an'ilay ankizy dia mety hitera-doza ho an'ilay ankizy ny fangalany an'ilay kilalao latsaka ao anatin'ilay rano satria raha tsika mahita fa tsy misarona ny lakan-drano fa dia mandeha tsotra fotsiny amin'izao. Tombotsiry ihany zany sika amin'izao dia hitatsika fa eto izao misy an'ity tokana fangalana rano ty sy tombotsiry fa mifaritra matetika eto Antananarivo misy an'izao dia tsy ohatran'ny taloha tsony zany izy amin'izao fahaizahana ny fitantanana rano satria amin'ny faritra taloha tsy ampy fitantanana ilay fa mandeha fotsiny rano dia eo fa amin'izao asiana mpiandry mihitsy zany ilay izy dia manajanona an'ilay rano dia eo ihany koa lasa misy carnet amin'izao andraisana ny anaran'ilay olona sy ny rano alainy amin'ny fandoavana vola. Eo ihany koa fahitantsika ndraiky zavatra manodidina ndraiky fa maitsomaitso satria ny rano tsy verivery foana eto fa raha ohatra ka misy sendra latsaka ihany zany dia manamando an'reto manondraka an'ilay voninkazo eto manodidina ihany. dia ny fanontany tetsy ampanohizana an'ity hoe ahoana tokoa moa ny tena nahatonga ny anarana hoe Amboditsiry? Ito hitazantsika eto amin'ny ilany ito zany nahatonga ny anaran'ny tanàna hoe Amboditsiry. Tao taloha dia solitra fametrahana vary zany dia rehefa mandeha ho fotoana dia naniry ilay vary dia lasa karazana ampisehoan'olona zany hoe rehefa manao zatra hoe aiza ho aiza ilay toerana tianareo dia hitanareo amin'ny akaiky ilay tambony sy variny tsiry dia nandeha fotoana dia lasa hoe Amboditsiry nefa rano dia izay nanisa mahatonga ny anaran'ny toerana hoe avy amin'ity solitra mbola hitantsika eto boribory zao ilay mitondra boribory io avy amin'io zany nahatonga ny anarany ty faritra ray manontolony tsy diantsika androan'ity hoe Amboditsiry. dia nivoatra tokoa Amboditsiry. Eto misy atsika amin'izao fotoana izao zany ahitantsika hoe niezaka nataon'ny fokontany ny commune mba ahafahandreo fieritreretana ho andreo tanora izay mila fialamboly izay mahatonga ny hoe natao ty terrain ty ho filalaovan'izy ireo ary misokatra ho an'ny tanora tsy avy eto amin'ny faritra Amboditsiry ihany fa na manodidina raha fotoana izay tian'izareo andalovana ahafahan'izareo manao fanatanjahantena. tsy lavitra fa teto akaiky teto ihany no nisy ny lalana na ahafahana nanitsy ho eto amin'ity toerana mitahiry ny tanàna fonenan'ny Premier ministre Rainlay Arivony ity. Ito aorianako eto ity ny domaine-ny Rainlay Arivony eto Amboditsiry. Izy ity zany dia naorin'ny Anglisy James Cameron tamin'ny taona 1970 raha vao niakatra kelikely teo amin'ny fitsindrana amin'ny Premier ministre azy Rainlay Arivony. Dia ito toerana ity Amboditsiry eo anelanelany rovana Antananarivo sy Ambohimanga zany hoe zany ny fijanonan'ny Premier ministre Rainlay Arivony miaraka amin'ny mpanjaka alohany andehanana zareo any Ambohimanga na rehefa miverina va zareo alohany akarana ho Antananarivo. Dia maritrano trano style anglisy hitantsika izay rehefa avy eo amin'ny varavarankely dia ny miendrika aintsiko ilay trano dia hitantsika hoe rehefa avy eo hoe mbola biriky tany nanamboarana ilay trano tsy nandrahoana nefa hitantsika mbola maharitra hatramin'izao taona maro aty aoriana zany. Dia ity faritra ity toerana fampiasain'izareo nanaovana fety isan-karazany dia nantarana Rainlay Arivony raha ohatra ny tatina ny resakitsika teo hitantsika teto amin'ny faritra ny Amboditsiry hoe raha telofera zafikeliny misy an'ilay dobon-drafela siny dia hitantsika indray zany tetikoa nanaovana mariage ny zafikeliny Rainlay Arivony io izay manisany hoe mariage niavaka indrindra teto amin'ny faritra Antananarivo sy Analamanga tamin'izany fotoana izany. Dia hitantsika koa mampiavaka an'ity toerana ity fisian'ilay zaridaina mahitsika azo maro dia misy efa taonina maro mihitsy toy ny ravitsara eo ihany koa ny mahita karazana hazo hafa koa fika toy ny manga indrindra izay anisany hoe manome endrika ny tanàna. Dia hitantsika amin'izao moa hoe misy niezaka ataony le olona manodidina eto mikarakara manadio ny zaridaina
fa misy ihany koa nefa nezaka mbola mila tao eo an'sikojakojana sy karakarana ny trano izay mariana fa anisan'ireo vakoka mampiavaka antsika malagasy. Efa reka izany tantara azo antoka mihitsy fa maro amin'ny mponina eto andrenivohitra no tsy mahalala akory izany rehetra izany. Ny trano fampiantranam-bahiny eo anivon'ny Ekotanàna no namaranana ny dianay. Tena kanto tokoa ary mahatamana. Ny hanasongadinana amin'ny maha-malagasy antsika trano no tanjona. Iezahana mihitsy hoe ahafantarana hoe ahoana izany fandraisan'ny tokantrano gasy izany. Niezaka mihitsy izay mba hatsiaro izy hoe fianakaviana mandray anay kanefa izay ohatrohatrany any aminay ihany kanefa tsy any aminay fa aty amin'ny tany hafa satria zavatra hafa koa ny ampiseho azy. Efa nisy ihany zao maison d'hôte tany Ambohivoa Teroka efa nitsidihany ao anatin'ny Ekotanàna fa raha manareo indray eto hoe aty atapo-tanàna be Analamarivo tahaka zao dia inona no mety hoe mampiavaka anareo anatin'ilay resaka fizahan-tany maharitra? Amin'ilay fizahan-tany maharitra aloha voalohany indrindra izany ny zava-misy eto aminay ilay fitaovana. Dia ohatra zao amin'ny fandrahoana sakafo dia manana an'ity karazana ohatran'ny hoe four solaire angamba ny ilazantsika azy na cuisson solaire. Sakafonay zany andrahoinay amin'izy io. Indrindra rehefa ohatrany androany zao hoe misy masoandro ihany kanefa andrahona betsabetsaka koa dia tsy dia miasa zato amanjato izy. Dia eo koa hitanao hoe manana ampiasainay koa ny bozaka izay miasa be dia be mba hierovana an'ilay hafanana mianjera amin'ny tafo dia mangatsiatsika ny ao anaty trano. Milamina tsara sy dia mila mampiasa zavatra mandany energia. Dia ny olona izay tonga manampy anay ato dia ny olona manodidina ihany fa tsy mandeha lavitra izay. Dia dikan'izany zany dia miaraka miaina amin'ilay ilay vahoaka misy eto amin'ny fokontany eto misy an'izay. Ezahana mihitsy hoe olona veto no miara-miasa aminay. Misy avantage moa ilay izy hoe akaikiny zareo sady olona mpanerasera sy mpakalala tsara. Mba nisy fidirana lalindala kokoa amin'ilay fiainan'ny fokontany zany amin'izay fotoana izay. Ankoatran'izay moa zany dia ny fanaka rehetra koa izay ho hitanareo dia zavatra vita eto Madagasikara daholo ny ankabeazany any amin'ny chambre. Ny zaridainanay moa azo atao hoe lehibe ihany dia ny fampiasainay ny fanoranana io dia rano avy amin'ny lava-drano eto aminay ihany. Izay moa manambitana hoe akaikin'ny ranomasay dia tsy dia sarotra aminay loatra mahazo rano mandritry ny taona. Io zany io koa ampiasainay. Dia ny amin'ilay zaridaina foana dia ny fakonay dia avadikay atao compost. Dikazany zany zay zara raha mampiasa ny zezika vazaha fa dia ny zezika ampiasaina amin'ny fanaovan-tsakafo isan'andro ihany no avadikay ho lasa mahatsara ny zava-maniry. Mbola tsy tonga amin'ilay mamboly legioma moa izay fa mbola anisan'ny tanjonanay ihany amin'izay fotoana izay koa angamba dia vao mainka afaly ny client anay satria mampandroso izay zany zavatra vokatra eto amin'ny taninay. Amboditsiry nahaliana tokoa misaotra ny Ekotanàna fa tsara didy koa izahay tety. Mankasitraka anao nanjoy hatramin'ny farany ary manantena ny eo aminao amin'ny herinan'io toy izao. Veloma tompoko, rahasoa indrindra.